Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny lalàna ny fahaterahana indray. Ny lalàna ny fahaterahana indray no asongadiny nofinainantsika anio. Epistily voalohany soratan'i Jaona toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 5. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: izay rehetra mino fa Jesoa no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay nateraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny tiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny tandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesoa no zanak'Andriamanitra? Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny lalàna ny fahaterahana indray. Io fahaterahana indray io dia io no ilazana ny olona naterak'Andriamanitra. Misy karazany roa manko ny zanak'olombelona. Eo ny nateraky ny nofo, lay antsointsika amin'ny fiteny mahazatra hoe taranaky Adama sy Eva, izay voaloto sy simba ny fahotana. Fa rehefa nohavozona kosa tsika ara-panahy dia nandray ny fahaterahana indray ao amin'ny Kristy. Ary io fahaterahana indray io no anavozan'Andriamanitra antsika ho tonga olom-baovao. Olom-baovao na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe nouvelle créature. Fahariana vaovao nataon'Andriamanitra manarona ny asan'ny fahotana teo amin'ny fiainantsika. Arak'izany ary dia asongadin'i Jaona eto amin'ity epistily izay soratany ity, eto amin'ity mofinainantsika ity, ny lalàna mifeza ny fahaterahana indray izany. Ny olona nateraka indray dia manana finoana any Jesoa Kristy. Azavaina tsara mihitsy ny antsoina hoe manana finoana dia ireo izay mahay manavaka any Jesoa olombelona sy Jesoa Kristy, na hoe Jesoa lay Messia, Jesoa ekena ho fahavoaositra ho Messia, eny Kristy ekena ho Andriamanitra. Ny olona nateraka indray zany dia ireo izay manaiky fa Andriamanitra Jesoa mpamonjy mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Marobe ireo sokajin'olona eto ambonin'ny tany izay tsy mino Andriamanitra aloha dia efa tsy mino ihany zany. Fa ny tsy mino an'i Jesoa ho Andriamanitra ihany koa dia tsy tafiditra ao anatin'ny olona nateraka indray. Misy ny sasany tahaka ny jiosy sasany, zareo jodaisma, dia mbola mino io Messia io, saingy tsy inony kosa, tsy ekeny fa i Jesoa no Messia ka mandraka ankehitriny izy
dia mbola miandry ny Mesia ihany. Tahaka izany ihany koa ny fivavahana silamo dia mino an' Jesosy ary ekeny-drareo fa i Jesosy no mpaminany lehibe indrindra ny rahany Ialahy na ny Andriamanitry ny silamo. I Jesosy no eken'izy ireo fa mahay fahagagana, mahay famantarana maro, fa tsy mino kosa izy fa Jesosy dia Andriamanitra. Ny lalàna ny fahaterahana indray anefa dia milaza fa na iza mino fa Jesosy no Kristy dia izy no naterak'Andriamanitra. Ary ihany koa raha miresaka ny lalàna ny fahaterahana indray isika dia ambaran'i Jaona amin'ny maha-apôstôliny fitiavana azy fa ny nateraka indray dia manana ny vokatry ny fahaterahana indray dia ny lalàna ny fitiavana. Ny nateraka indray dia tsy maintsy mankatoa ny didy dia ny didy ny fitiavana. Io fitiavana io, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny rahalahy, io lay fitiavana io no vokatra voajanahary ateraky lay fahaterahana indray. Io fitiavana io no ahafahana manatanteraka zavatra maro samihafa, ahafahana mandresy aza ny fahotana. Io zany no marika amantarana ny mpino. Jaona dia manantitrantitra mandrakariva fa aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, fa izay tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Raha misy milaza fa tian'Andriamanitra izy kanefa mankahala ny rahalahy dia mpandainga izy. Ny naterak'Andriamanitra zany dia miaina sy mivelona amin'ny fitiavana io. Ravako malala, ny naterak'Andriamanitra dia manana finoana ny Kristy. Finoana ny Kristy fa izay mino an'i Kristy no maharesy izao tontolo izao. Ny azakazaky ny izao tontolo izao, ny fahotana eto amin'izao tontolo izao, ny fahalovana eto amin'izao tontolo izao. Ny finoana ny Kristy no andresenao. Ianao anaty adi-piainana ankehitriny, ao anaty adin'ny finoana, mety misedra zavatsarotra, mety manana adi-pana mafy, mino an'i Jesosy dia afaka miady miaraka amin'i Jesosy ianao. Mino an'i Jesosy dia afaka mitondra ny mavesatra miaraka amin'i Jesosy ianao. Tsy irery ianao eo am-pitondrana ny adinao. Mino an'i Jesosy fa ny finoana an'i Jesosy no andresena izao tontolo izao. Fanekempontsika raha teo zany, ny fandresena entina maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Mahery zary havako, aorenao amin'i Jesosy ny fiainanao ary eo ka ho fantatra fa nateraka indray ianao amin'ny alalan'ny fitiavana izay asehonao ety ivelany zany. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'izany harem-panahy sarobidy izay atolotra ao anay izany, fa ao aminao no misy fiainana. Ianao no efa nahavaovao anay ary dia fiainan'ny olona vaovao dia ny fitiavana no ampanjakanao aty anatinay. Ianao no efa tia anay taloha, ianao no efa naharesy izao tontolo izao. Eny, naharesy hatramin'ny fahafatesana aza. Ka tianao hiaina izany izay. Mivavaka izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ireo rehetra tsy salama, ho an'ireo rehetra zoim-pahoriana, ho an'ireo rehetra miady mafy amin'ny fiainana, na inona olana samihafa any am-piasana, ao an-tokantrano, ny olana ara-panahy, ny adi-panahy samihafa dia entinay eo anatrehanao. Ianao Tompony efa niteny fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, ary ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, makanesa ty amiko, izao amenareo fitsarana. Dia toneo Tompo
ome fitsarana ny madinika ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.